Ny vina toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma fa 20 ny volana desambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy fa 17 ny volana desambra amin'ny 9 maraina. Noho ny fisian'ilay rahombaratra mitoetra ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika dia tombananao mafy ny rivotra ho an'ny morontsiraka Menabe sy Melaky ary ny distrikan'ny Morombe. Tombanana hahatratra 520 km isan'ora ny rivotra ao anatin'izany ho an'ny Rapitso vao maraina ka hatramin'ny sabotsy fa 17 ny volana desambra 2024 maraina. Misy ny fampitandremana amin'ny komoavo arak'izany makasika an'izay mafy ny rivotra izay ho an'ireo morontsiraka voakasika ireo. Etsy an-daniny ihany koa dia mety hitondra alin-drano ny fisian'ity rahombaratra ity ka misy ihany koa ny fampitandremana makasika an'izay avy ny onja izay ho an'iny morontsiraka voany andrefan'ny Madagasikara iny hatrany manomboka eo amin'ny morontsiraky ny Maintirano hatrany amin'ny morontsiraky Morombe no iandrasana n'izay alin-drano mety ho ateraky n'ity fahatrandro ratsy ity izany ka ny avy ny onja ao anatin'izay dia 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra mety hatratra 3.5 metatra moa indraindray. Manoloana izany rehetra izany dia entana ny mponina mampiasa n'iny ranomasina iny mba tsy hiandrika ary anaraka ihany koa ny toromarika izay omendreo manam-pahefana iza tokony soroana ny loza mety ho ateraky izany. Izay ny mahakasikasika an'iny fa raha idirana amin'ny Sipriany ary ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinana Madagasikara anoratra ny filaona vitsy manakaiky an'Antala ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana kosa izany ny atoandro ka ho 10 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra ny rivotra any amin'ny faran'ny fehimpotoana ka ho 10 kilometatra isan'ora. Ny onjam-be ny ranomasina ary ny avy ny onja ny didiny 2.5 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro anoratra ny filaona vitsy ny maraina ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora izay mety hatratra 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora manomboka ny tolakandro. Ny onjam-be ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 metatra. Manoro hatrany Taolanaro anoratra tandrivindraona ny maraina sy ny alina ary ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ny onjam-be ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andrahona vitsy ary ho avy avaratra somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana any amin'ny tapany andrefana ny tolakandro ka ho 10 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana ny rivotra any amin'ny morontsiraka rehetra any amin'ny faran'ny fehimpotoana ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ny onjam-be ny ranomasina ary ny avy ny onja ny didina ny 2 metatra. Morontsiraka andrefana kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa anoratra tandrivindraona vitsy indraindray ary ho avy atsinanana ny rivotra any amin'ny tapany avaratra ka ho 30 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra kosa ny any ankafa ka ho 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Io vaovy izany any amin'ny faran'ny fehimpotoana ka ho 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana ny onjam-be ny ranomasina ary ny avy ny onja 1 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro anorana matevina mety arahin-kotroka indraindray ary ho avy avaratra ny rivotra any amin'ny avaratry Morondava ka ho 70 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora hahatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray. Ho avy atsimo atsinanana kosa ny any ankafa ka ho 70 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Ny onjam-be na hery ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra ny morontsiraka Menabe noho ny alin-drano avy avaratra andrefana. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava anoratra tandrivindraona ny maraina mety atevina kokoa izany rehefa manakaiky ny tanjona Vilanandro. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana ny onjam-be ny ranomasina ary ny avy ny onja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra indraindray any anaty orana. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby anorana tandrivindraona vitsy eo anelanelan'ny Analalava sy Nosbe ary ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra kosa ny atoandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjana ny ranomasina ary ny avy ny onja ny didina ny 2 metatra.